Nofoanana tanteraka ny fanefanany adidy ataon'ny mpivarotra ao amin'ny tsenany mora feno. Adidy izay alohan'izy ireo ao amin'ny bureau-ny fokontany. Satria mifamaofao be ny resaka miely amin'izao fotoana izao, izay manambara fa maka vola amin'ny mpivarotra ny lehiben'ny fokontany mora feno. Ny fampijanonana ny adidy ataon'ny mpivarotra io no vahaolana mahomby hita ny komity fokontany. Ba tsy siany resabe mandeha etiseroa satria ny raha marina dia adidy no ataon'ny mpivarotra teto anivon'ny fokontany fa tsy misy olona mpiasa fokontany mitaky vola any amin'ny mpivarotra izany fa olona lafa no mitaky volany ka noho izany dia na tratra avy hatrany ny fandraisana adidy mpivarotra eto anivon'ny bureau fokontany mora feno. Noho izany dia ambara ireo mpivarotra fa tsy misy adidy efanareo intsony aty amin'ny fokontany mora feno ary tsy misy komity fokontany na iray aza mahazo mandray volany adidy eto anivon'ity fokontany ity manomboka izao. Faharoa, mikasika le fitangosambola eny anivon'ny latabatra na eny anivon'ny hoe fatongavany fiara araka ny voalaza teo aloha dia ambaranay fa tsy misy mpiasa fokontany mahazo manao izany. Noho izany dia miangavy ny mpivarotra izay raha misy ny olona hitanareo mbola mitango vola eny aminareo fa milaza fa mpiasa fokontany izy na iraka ny lehiben'ny fokontany na iraka ny komity fokontany dia miangavy anareo zay mba hisambotra an'izany olona zany ary hitondra azy aty amin'ny bureau fokontany zay iasany chef fokontany. Raha komity fokontany izy dia azavaina tsara aminareo fa misy badge ny komity fokontany rehetra eto mora feno amizao takeo amin'ny badgeny na ny badge entinareo makaty na jereo ny anarany dia entinareo makaty amin'ny chef fokontany raha mbola misy fietsika ohatrohatran'izay. Mbola nanamafy ny lehiben'ny fokontany mora feno fa tsy misy ny fitangosam-bola ataony amin'ireo mpivarotra. Ialana amin'io disadisa io indrindra no nandraisana n'izany fanapahan-kevitra izany raha ny fanazavana.